Faly miarabantsika rehetra isa-tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray ry havana amin'ity maraim-baovao izay anjarantsika androany ity indray. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amin'ny sambatan'olona, anjaka amin'ny isa-tokantrano ka ho zanaky ny fiadanan'ny Tompo avokoa ane izay rehetra miditra sy mivoaka amin'ny tokantranonao. Iara ivavaka isika rehetra Tompoko. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, mangetaeta fiombonana aminao zahay. Mangetaeta anao zahay amin'ity anio ity, mba hanananay fiadanana avy aminao, hanananay fitsarana avy aminao, ka na manahoana fahasarotana atrehanay ety amin'ity tany ity, dia manana anao zahay ka tonga olona mahatoky anao. Mangetaeta izany fiadanana vokatry ny fahatokisana anao zany zahay, fiadanana vokatry ny fiombonanaina aminao zany, tena mampangetaeta anay zany Jesosy. Ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy afahanay manana izany fiombonanaina amin'Andriamanitra izany raha tsy avy amin'ny alalanao Jesosy. Ary dia ianao mbola mpianatra anay amin'ity anio ity, mba haizanay mandray sy manana ary mampitoetra izany fiadananao zany amin'ny fiainanay. Aza mangina ary ianao Jesosy eo, fa mitenena aminay tsirairay avy ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, saotra Tompo malalo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray ry havana amin'ity anio ity, dia araka izay hitantsika ao amin'ny Matio 4:20, ny 9:30 ka hatramin'ny 9:140. Filazantsara nosoratan'i Matio 4:20, ny 9:140 hatramin'ny 9:140, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba mimpianana, dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary izy tamin'ny mpianana, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy roa lahy zanak' Zebedio izy, dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoera eto ka miara tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy, dia niankohoka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy, ka nahita azy matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miara-tory amiko na dia orairay ihany aza nareo, miareta tory sy mivavaha ianareo, mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofo no tsy manan-kery. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy tao Getsemane, ny perikopa anjarantsika androany ry havana. Ary andraisantsika lesona lehibe indray mahakasika ny herin'ny vavaka izany tantaran Jesosy tao Getsemane izany amin'ny tian'io ity. Tantara tena mampahery, satria tantara manambara ny fanoloran-tena n'ilay Andriamanitra fitiavana, ilay tena tiantsika, nanolotra ny tenany mba hamonjy atsika, handony trosany ny fahotana dia ny fahafatesana izany, mba hananatsika tsirairay avy fiainana mandrakizay. Fa ahoana ny nafahany nanao zany? Tsy maintsy tonga olona izy, dia Jesosy Kristy izany. Ary rehefa tonga olona izy, dia nateraka ho tonga zanaka, ka dia natao hoe zanaky ny avo indrindra. Tamin'ity fotoana natao Getsemane an Jesosy ity, tamin'io fotoana io indrindra no tsy maintsy nisotroany Jesosy ilay kapoaka mangidin'ny fahotana. Io kapoaka io dia efa nibanjininy hatramin'izy natao batisa, satria nisotro an'io kapoaka io indrindra no antondiany tetỳ ambonin'ny tany. Ary efa nibanjina nisotroana an'izany kapoaka izany izy nandritry ny fiainany manontolo. Ka rehefa tonga ilay fotoana isotroana an'izany kapoaka izany, dia ory sy fadiranovana ny fanahiny. Inona no anton'izany? Ho azavaintsika amy andalana eo ny anton'izany.
Ny zavatra hitantsika ao anatin'izao teny izao ry havana, ao anatin'i Jesosy ao Getsemane, dia mahita ny herin'ny vavaka isika, ny herin'ny vavaka izay tena ny ainan'i Jesosy tokoa, ary mbola hita fa iainan'i Jesosy hatrao Getsemane izany. Fa raha mandinika ny fivavaky Jesosy sy ny ainany an'izany vavaka izany isika, dia mahita fa tena tsy mitovy amin'izay iainantsika ny vavaka, ny atao hoe vavaka araka ny tenenan'i Jesosy azy. Raha ny sekoly alahady tokoa ry havana no anontaniana mahakasika an'izany hoe inona no atao hoe vavaka, dia hain'ny ankizy ny mamaly azy hoe miresaka amin'Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra ny atao hoe vavaka. Fa raha ny ainan'i Jesosy azy, dia mihoatra lavitra noho izay fifaminakalozana amin'Andriamanitra izay no nataon'i Jesosy ny amin'ny ilazana hoe mivavaka Jesosy. Tsaroa fa raha resaka hoe miresaka amin'Andriamanitra fotsiny no resahana dia izao, Satana koa dia niresaka tamin'Andriamanitra. Raha mamaky ny bokin'ny Joba fotsiny isika ny toko voalohany 17 ka hatramin'ny 12, dia mahita n'izany Satana miresaka amin'Andriamanitra izany mahakasika ny Joba tetỳ an-tany. Nahazony alalana hamotika asan-drava ny fiainan'i Joba tetỳ ambonin'ny tany. Fa ao anatin'izany, io Satana io dia mpiapanga, ka mampiapanga ny Satana dia miresaka amin'Andriamanitra mandrakariva izy, miampanga ny olona mboafidin'Andriamanitra, miampanga ny olona tsirairay avy etỳ ambonin'ny tany, noho ny fahotana efa iainan'ny olona. Tsy resaka sahala amin'izany, tsy fifanakalozana sahala amin'izany no vavaka izay niainan'i Jesosy, fa tena fiombonanaina tamin'Andriamanitra ny vavaka ny ainan'i Jesosy. Mihoatra lavitra noho ny fifaneraserana amin'Andriamanitra ny niainan'i Jesosy an'izany atao hoe mivavaka izany. Tsy antony manokana no antony anatonan'i Jesosy an'Andriamanitra, ka lasa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra izy amin'ny fotoana rehetra, fa amin'ny fotoana isy ilana an'Andriamanitra vao mahatsiaro azy izy. Zay manko le endrika fifanakalozana. Amin'ny fotoana ilako an'Andriamanitra, zay vao manatona an'Andriamanitra, dia zay vao manambara amin'Andriamanitra ny ao am-poko, na zay anton-diako anatonako anazy. Tsy karazana fiainana ohatran'izany ny niainan'i Jesosy an'izany vavaka izany, fa fiombonanaina tamin'Andriamanitra ny fiainan'i Jesosy an'izany vavaka izany. Nasehon'i Jesosy miariary teo amin'ny fiainany, fa marina ilay teny nataony hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Nasehony izany. Ary ao anatin'ny fotoana iray izay tena mahafadiran'ovana azy, na dia teo aza ireo mpianatra ireo, dia jereo fa tsy nilaza tamin'ireo mpianatra ireo izy, na nandeha nakany amin'ireo mpianatra ireo ka nitantara tamin'ireo mpianatra ireo, fa lasa izy nandeha nitokana ny vavaka. Misy fiombonanaina amin'Andriamanitra ao. Fantany rehefa tonga ny fotoana, fantany rehefa mbola tsy tonga ny fotoana, fantany zavatra hitranga rehetra, tsy ny maha-Andriamanitra azy, fa izy miombona amin'Andriamanitra indrindra ny tena anton'izany. Nanana firaisanaina feno tamin'Andriamanitra Jesosy, ka tsy nisy na inona nahasaraka azy tamin'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany. Fa tonga ny ora sy fotoana, ka dia ora sy fadiran'ovana Jesosy. Tsy mbola nisy an'izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy raha tsy tamin'ity fotoana natao Getsemane azy ity. Inona no anton'izany? Satria tsy maintsy hisotro ilay kapoaka Jesosy. Tsy maintsy hisotro ilay kapoaka mangidy Jesosy. Ilay kapoaka ny fahotana, tsy maintsy hisotro izany Jesosy. Ary rehefa misotro izany Jesosy, dia ambaran'i Paoly miariary any amin'ny Korintianina 2:5 any, manao hoe izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika. Dikan'izay tonga ota mihitsy Jesosy, ary tena hisaraka amin'Andriamanitra izy, ary izay fisarahany amin'Andriamanitra izay no nahafadiran'ovana loatra ny fanahany. Mahita isika ao anatin'izany ry havana, fa ay fadiran'ovana isika tafasaraka amin'Andriamanitra io. Ay isika zany tsy mahalala akory, na dia kely sy bitika akory aza ny alalin'izany fiadanana ao amin'ny fiombonanaina amin'Andriamanitra izany. Ay isika zany na dia mivavaka aza, mety mbola mody mivavaka ka amin'ny fotoana izay ilantsika an'Andriamanitra ihany vao manatona an'Andriamanitra isika. Ay isika zany mbola mifanakalo amin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa mbola tsy tena manana ilay fiombonanaina amin'Andriamanitra.
misy lesona lehibe raisitsika avy amin' Jesosy ao anatin'izao. Dia mety ho isika hoe zay mihitsy no maha-Andriamanitra an Jesosy, izay mihitsy le nambarany jaona hoe izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, izy dia avy amin'Andriamanitra, ka izay no mahatonga azy manana fiombonana aina amin'Andriamanitra. Ry havana, ny maha olona an Jesosy dia ny anehoan'Andriamanitra amintsika olombelona ny fifandraisana sy ny fiombonanaina efa sitraka Andriamanitra hatrany amin'ny namoronana izao tontolo izao. Ary hitantsika eo amin'ny fiainan'i Jesosy izany. Tian'Andriamanitra hanana fiombonanaina aminazy isika, tahaka ny ananan'i Jesosy fiombonanaina amin'Andriamanitra, izay indrindra no mahalalana sy fahamarinana ary fiainana an Jesosy. Ary ny antondrian Jesosy ety ambonin'ny tany dia ny aneho atsika ny ray, ny aneho atsika n'izany fahamarinan'Andriamanitra izany, ny aneho atsika n'izany asarobidin'ny fiombonanaina amin'Andriamanitra izany, izay antsoina amin'ny teny tsotra hoe vavaka. Manahoana ry havana ny niainan' Jesosy an'izany fiombonanaina izany? Nandeha tsy amitahotra izy tamin'ny fiainany manontolo, fa nahatoky an'Andriamanitra izy. Ka na dia nentin'ny Satana teny an-tampon'ny tempoly azy izy, dia tsy nanatahotra izy, fa manana ny tenin'Andriamanitra izy izay iorenany mafy. Na inona fakapanahy niatra taminy hatramin'izay nahatongavany tetỳ ambonin'ny tany ka hatramin'ny alany tetỳ ambonin'ny tany, dia tsy nisaraka tamin'Andriamanitra fa nahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany izy. Ary izay fiombonanaina nananany tamin'Andriamanitra izay no tsy nananany izao tontolo izao fahefana taminy na dia kely akory azy. Fa rehefa tonga ota izy, rehefa tonga noraisy no an-tenany izany fahotako sy ny fahotahanao zany, dia tonga nanam-pahefana taminy amin'izay Satana mampahory azy. Ay isika olona ory sy fadiran'ovana, satria olona tafasaraka tamin'Andriamanitra, fa tsy takatry ny saitsika ny alalan'izany fahoriana efa hiainantsika izany. Fa olona tonga zatra miaina ao anatin'izany isika, ka izay no hitantsika sy ekentsika ary iainantsika hoe izay no atao hoe fiainana. Ny antondian'i Jesosy ry havana dia ny aneho amintsika fa tsy izay no atao hoe fiainana. Fa io toerana fadiran'ovana io, toeram-pahafatesana io toerana fadiran'ovana io. Toeram-pahafatesana io. Andriamanitra tsy manana alahelo ho zaraina amin'ny olona, Andriamanitra tsy manana tahotra ho zaraina amin'ny olona, Andriamanitra tsy manana na inona ratsy ho zaraina amin'ny olona, fa ny an'Andriamanitra dia fiadanana sy fitsarana. Ary izay fiainana izay indrindra no antony nahatonga an'i Jesosy nanolo-tena mba ho tonga ota ahafahantsika rehetra manana miverina amin'Andriamanitra, handray ilay teny mamy hoe matokianaka voavelany elokao, ka hiverina ho amin'izay fiombonana aina amin'Andriamanitra izay, hananantsika ilay fahasambarana sy fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Ka dia nosotroin'i Jesosy ilay kapoaka mangidy. Safidy malalaka ho amin'izany fanoloran-tena izany no nataon'i Jesosy. Rehefa fadiran'ovana Jesosy dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nanao hoe raiko raha azo atao dia aza esorina amiko, dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Io vavaka Jesosy io ry havana raha alalinina, raha dinina ny hevitrio dia izao: raiko raha misy lalana hafa hatongavana eo amin'ny hazo fijaliana kanefa tsy hisaraka aminao, dia aoka izany no tanteraka. Kanefa raha tsy misy lalana hafa dia aoka ho tanteraka ane ny sitraponao. Manambara izany fa ny fahotana, raha vao misy fahotana dia tsy misy hevitra fa tsy maintsy misaraka amin'Andriamanitra, tsy maintsy tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ory sy fadiran'ovana. Fa nivavaka Jesosy, nivavaka Jesosy, nivavaka intelo miantaona Jesosy, ary tsy nanaiky Jesosy raha tsy nahazo fampaherezana avy amin'Andriamanitra. Ny fanekeny fa sitrapon'Andriamanitra io lalana izorana io no nahatonga ny fitsarana ny verina tao anatiny.
ka nanana hery izy ny atrehana irery izany lalany azo fijaliana izany, na Andriamanitra aza tsy nomba azy tao anatin'io lalana io. Araka ny teniny rehefa nisy nanapaka ny sofin'ny Malko tao Getsemane, nanao hoe mova everinao fa tsy afaka niantso famonjena avy amin'ny raika aho, ka aniraka anjely tsy omby 12 legiona hamonjy ahy izy. Azony Jesosy natao tsara ny anafaka ny tenany eo ambanin'izany fampahoriana izany, fa tsy nataony izany satria nanolotra ny tenany izy mba hananantsika rehetra fiainana ahafahantsika afaka miantso an'Andriamanitra tahaka ny antsony Jesosy azy eto hoe raiko. Ahafantarantsika fa manana ray isika ao an-danitra ao, ray tsy mahafoina mahasaraka atsika, ray izay tena tia atsika amin'ny fitiavana mandrakizay, ka nahafohy ny zavatra rehetra hatramin'ny zanan'ilay tokana mba hamonjena atsika, hananantsika fiainana mandrakizay. Marary amin'Andriamanitra izany nahafohy an' Jesosy, nisaraka ina tamin'i Jesosy izany mba hahafahan' Jesosy mitondra fiainam-baovao atsika. Marary amin'Andriamanitra izany, marary amin'i Jesosy izany. Niditra ho amin'ny toerany fadiran'ovana Jesosy mba hahafahantsika senao androany miantso hoe ray eo. Ry havana, mampianatra atsika ny amin'izany vavaka izany Jesosy ankehitriny. Manambara amintsika fa tsy resaka na fifanakalozana amin'Andriamanitra fotsiny no atao hoe mivavaka, ary tsy mpifanakalo amin'Andriamanitra fotsiny no atao hoe mpivavaka, fa isika miombona aina amin'Andriamanitra, miombona amin'ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra, misaintsaina andro aman'alina izany teny izany, ka na andro na alina dia ny tenin'Andriamanitra no mibantoerana eo amin'ny fiainantsika, ny tenin'Andriamanitra no maniraka atsika hamindra, ny tenin'Andriamanitra no manakana atsika tsy hanota, ka itenena Jesosy hoe miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidirnareo amin'ny fakapanahy. Fiainana ho amin'ny fiombonanaina amin'Andriamanitra, io itenenan'i Jesosy ny mpianatra io, sy anirahan'i Jesosy ny mpianatra manatona an'Andriamanitra, manana fiombonanaina amin'Andriamanitra, fa tsy izay matery anao ihany no anatonanao an'Andriamanitra. Izany ny fanalahidin'ny fiainana mandrakizay. Eo indrindra no itenenan'ny soratra masina hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana. Ny fifankazaranao amin'ny tsy toy havana dia tsy fifanakalozana fotsiny ihany, fa ny fiombonanao aina aminy. Tsy amin'ny fotoana manokana ihany no iantsonao ny anarany ka ozy ianao hoe rehefa amin'ity ora tia dia ora ivavahako ity, fa ny ankoatran'izay kosa dia anà zay araka ny nofo ny hitondrako an'izay. Tsia, fa na andro na alina arak'izay tenenan'i Jesosy, mila maharitra amin'ny fiombonanaina amin'Andriamanitra isika. Mila maharitra amin'izany isika. Fa raha tsy maharitra amin'izany isika dia ny fahafatesana mandrakizay no efa miandry atsika, ary efa hiainantsika raha teo ny sombony amin'izany, amin'izao fiainana mahafadiran'ovana antsika izao. Anio ary ry havana, manana fiainan-baovao atolotra anao Jesosy, ary manambara aminao izy fa ao lay rainao, lay nahary anao tongotra aman-tanana. Jesosy avy amin'ny ray, ianao koa avy amin'ny ray. Avy amin'ny ray koa ianao, satria araka ny endrik'Andriamanitra sy araka ny tarehin'Andriamanitra ny namoronany ianao, ary fofinain'Andriamanitra izay fofinaina mahavelona no ny fofony tao amin'ny vavorinao ka tonga olombelona ianao. Avy amin'Andriamanitra ihany koa ianao, fa tsy Jesosy ihany no avy aminy. Sombony ain'Andriamanitra ianao, ka dia sarobidy eo imasony ianao, be voninahitra ianao sady tiany, fa tsy olon'olom-pony ianao akory. Tsy fohin'Andriamanitra ho very ianao, satria zanany malalany izay sitrany ihany koa ianao. Tian'Andriamanitra mba hiainanao manomboka amin'ity an'io ity, io fiombonanaina ny ainan'i Jesosy tamin'Andriamanitra io, izay nahafahan'i Jesosy nahery tamin'ny fiainany manontolo, izay nahafahan'i Jesosy nandresy ny fakapanahy rehetra, ka nahafahan'i Jesosy ankehitriny nasandratr'Andriamanitra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana, miantso antsika Andriamanitra ho amin'izany fiombonanaina izany,
Ananantsika ny fahasambarana fa manana ray any an-danitra isika izay tiantsika amin'ny fitiavana mandrakizay. Manana fiombonana aina aminy ary, mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Ary mahireza amin'izao fotoan-tsarotra lalovantsika izao, fa fotoana handinian-tena hiverenantsika feno amin'Andriamanitra izao. Ananantsika fandresena sy fiombonana aina amin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay vaazatra amin'ny taloha indrindra, mbola ho azy koa mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina, ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.